Falomeravantsika jerere avindray tratra izao alatsinainy maraina faharoa ny volana desambra izao manona fahasoavan'ny tompo aminao ary miraro ny soa indrindra mba hitombonao mpinona ary afantaranao ny famarinana rehetra eo amin'i Jesosy. Alohan'ny deratsika ny mofinainan'io dia vavakisika. Tompo Andriamanitra eo misaotra anao izay fa menao anjara amin'ny famarinanao indray amin'izao maraina izao. Ireny tokoa izahay mba hitomba ao anatin'izany. Tsy amin'ny fahazarana sy ny fombafomba fotsiny ihany fa tena hikatsaka ny famarinana avy aminao ary handrisika anay andalina hatrany. Anaran'i Jesosy, amen. Raha dia mofinainantsika androany dia manao hoe anjaka mandrakizay izy. Ilaina Apokalipsy 3:5-5 manao hoe ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay. Amen. Ny fiavian'i Kristy izay ampiditra ao amin'ny fanjakan'ny fahamarinana no aingam-panana nesika ny mpanoratra masina hanao an'ireo fanambarana kanto sy manetsi-po indrindra. Nanao ankira ny hery sy ny voninahitra ny mpanjakan'i Israely ny mpanao salamo nanao hoe aoka ho faly ny lanitra ary ho ravoravo ny tany. Eo anatrihan'i Jehova fa avy izy, eny, avy tsara, araka ny rariny izy, ary ny firenena amin'ny fahamarinany. Hoy ihany koa ny mpaminany Isaia manao hoe ho foanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehova Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hanafa tondromaso ny olony eny amin'ny tany rehetra. Raha nadiva isaraka tamin'ny mpiana ny mpamonjy dia nampahery azy izy. Izy nanao hoe aza malahelo ny fonareo ao an-trano raiko izy izy misy fitoerana maro. Fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray handray anareo any amiko. Ireo anjely izay nijanonjanona teo amin'ny tendrombohitra Oliva rehefa niakatra ho any an-danitra Kristy dia namerina ny teny fikasan'ny fiverenany tamin'ny mpianany. Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny ozy izy dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ary izao no nataon'ny apôstôly Paoly fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra. Hoy ilay mpaminany teo amin'ny nosy Patmo manao hoe indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy. Eo amin'ny fiaviany no hivondronan'ny voninahitra rehetra momba ny fampodiana ny zavatra rehetra izay nampahilazan'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Amin'izay dia ho tapaka ilay fanapahan'ny ratsy efa naharitra ela dia ela dia ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia anjara fanjakan'ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy anjaka mandrakizay. Izany tokoa anie ny fanerentsika faratampony amin'izao laharana izao dia ilay fiavian'ny Tompo eny amin'ny rahony lanitra. Ka ny maso rehetra hita azy, ny ranomaso fafany tokoa satria efa lasa ny fahoriana rehetra. Amen. Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Irianay tokoa ny hijoroanay hatramin'ny farany ahafantaranay ny famarinanao mandrakariva ka ho tanteraka tokoa ny fiandrasanay anao tsy ho ela eny amin'ny rahony lanitra, hiaraka amin'ny anjery lanitra ianao amin'ny voninahitra rehetra izay kosa ankalazanao hatrany. Tompo mangataka aminao izay mba hampitomboanao hatrany finoanay ka hifikitra aminao amin'ny teny fikasanao hatrany izahay, tsy amin'ny fampanantenan'ny tany fa amin'ny fampanantenan'ny lanitra. Anaran'i Jesosy, amen. Salam
Amen.